Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ripino ajaina. Zareo Frantsay na ny firenena Europeanina amin'ny ankapobeny dia nametraka ny alahady farany amin'ny volana May ho andro iraisan'ny pirenena entina hanomezam-boninahitra ny reny na ny fantatra amin'ny anarana hoe fetiny reny. Amin'io andro izy ireo dia manolotra fanomezana goavana lehibe ary miara-misakafo no sady miara-mipetrapetraka sy miara-paly amin'ireo reniny. Ary amin'ny farany izy ireo dia mametra-panontaniana ahoana ny hevitry ny finoana Islam mahakasika an'izany. Valiny dia tsotra. Ny finoana Islam efa nametraka ny olona rehetra amin'ny toerana sahaza azy. Ny lehilahy napetraka amin'ny toerana mahalehilahy azy, ny vehivavy napetraka amin'ny toerana mahavehivavy azy, ny zanaka napetraka amin'ny toerana mahazanaka azy, ary ny ray aman-dreny napetraka amin'ny toerana maharay aman-dreny azy. Ny vady ihany koa dia tahaka izany, napetraka amin'ny toerana sahaza azy. Ary tsy misy fiarahamonina na finoana eto ambony tany nametraka ny olona amin'ny toerana sahaza azy mihoatra ny finoana Islam. Zany mahatonga rehefa iresaka antsika mahakasika an'ireny dia tsy misy ny andro natokana ho fankalazana fetin'ireny. Tsy misy ny andro natokana hanomezam-boninahitra azy. Fa ny andro rehetra, ny taona rehetra, ny minitra rehetra, ny segondra rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao dia fanajana ny reninao, fanomezam-boninahitra ny reninao, ary ihany koa fanomezana kadô any reninao. Aza manokana andro ray dia ny ambiny tsy fankatoavana ny reny. Tsy ekeny finoana Islam izany. Zany indrindra tonga rehefa nisy olona anankiray tonga teo anatrehany mpaminany sallallahu alaihi wasallam, nanontany azy hoe iza ny olona mentrika ho ajaiko indrindra eto ambony tany, dia namaly mpaminany ny reninao. Nanontany fandroa izy dia mbola namaly mpaminany ny reninao, ary nanontany fanontelo izy dia mbola namaly mpaminany ny reninao. Midika izany amin'ny finoana Islam, ny reny dia telo avoeny ny voninahitra misy azy raha oharina amin'ny ray, satria rehefa nantaina fanefatra mpaminany izay vao niteny hoe ny rainao. Fantatry ny finoana Islam izany rehetrarehetra zany. Ary fantany ihany koa fa ny reny no nitondra ny zanak'olombelona 7 volana tao an-kibo, nampinoa ny zanak'olombelona 2 taona, ary tsy matory andro aman'alina rehefa marary ny zanany, na ihany koa izany reny zany no farany miakatra eny am-pandriana, ary izy no voalohany mifoha sy mikarakara ny ao an-tokantrano. Tsy matory zany reny zany rehefa misy manjo ny zanany, ary miara-mitomany sy malaelo amin'ny zanany raha misy zava-doza nahazo azy. Ary indraindray ary mbola maniry izy hiatra eo amin'ny tenany zany haratsiana zany toy izay hiatra amin'ny zanany. Fantatry ny finoana Islam avokoa izany. Ka misy ireo adidy sy ireo andraikitra nataony zanaka amin'ny reny, ary misy ihany koa ny adidiny reny manoloana ny zanaka.